Mpamokarina ny asika mba nambehivavy fivemy any Anosy Be anala. Raikitra indray ny ady tany Anosy Be, efa misy mihitsy ireo réseau anampanera-trano. Ao anatin'io voaparitra no anarahanao ny antiprian'ireo. Manolotra ny araba tompoko lafinaritra tompoko vavy ary asanam-panajana ianao anaraka ny vovoaparitra hatramin'ny farany eto amin'ny televiziona malagasy. Nahazo fiofanana mikasika ny ady atao amin'ny fanavaka vahana sy ny fanilikiliana ireo olona marefo sy mora tratra ny tsy mikaretina ve hiasa sida ireo mpanao gazety any Mahajanga tapo-tanàna. Isan'ny nanatrika izany namana mpiara-miasa ao amin'ny TVM Aboy. Miompana amin'ny fanantanana ny olona mba hiady amin'ny fanilikiliana sy fanavakavahana an'ireo vondron'olona marefo sy ireo olona mitondra tsy mikaretina VIH/SIDA. Izany fampiofanana izany. Ny ITEM na ny Institut de Technologie de l'Éducation et de Management avy any Antananarivo kosa no mpampiofana, ary ny Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/SIDA no mpamatsy vola izay miara-miasa amin'ny CNLS. Natao izao mba hiarovana ny zon'ireo vondron'olona marefo sy ny olona mitondra tsy mikaretina VIH/SIDA. Zo fototra ho an'olombelona no nodinina tamin'izany mba tsy anilikiliana sy tsy anavakavahana an'ireo vondron'olona ireo. Fanentanana sy atonga an'ireo mpiasan'ny anao manjery rehetra eto Mahajanga vily mba ho engagé sy ho impliqué ao anatin'ilay ady amin'ny fanilikiliana sy fanavakavahana mba hanentana ny olona zany ka sy anavakavaka an'ireo mitondra tsy mikaretina VIH sy izay fanavakavahana sy fanilikiliana izay dia anisan'ny mampirongatra VIH/SIDA zany eto Madagasikara. Toy izao kosa ary ny fahitan'ireo mpiofana. Ny mpanao gazety izy dia tsara be satria nahafantarina zavatra maro, nahafantarina ny situation'ny amin'ity resaka sida ity raha aty amin'ny faritra Boy. Fandraisana androany hitako tena ilaina ilay satria resaka ady amin'ny sida dia tafiditra tao anatin'izay koa ilay resaka fanilikiliana sy fanavakavahana zany ho an'ireo izay olona mitondra tsy mikaretina. Fantatra izao fa tamin'ny olona miisa 3,970 voatily tamin'ny taona 20 dia 20 amin'ireo no mitondra tsy mikaretina VIH/SIDA teto amin'ny faritra Boeny. Any amin'ny distrikan'ny Anosy Be kosa raha ny marimarina kokoa dia ao an-tampon-tanàna Anosy Be dia raikitra indray ny ady tany any an-toerana. Efa misy mihitsy araka ny vaovana ampitahin'ny solotenana any an-toerana ireo réseau anampanera-trano miaraka amin'ny mpiasa aty Antananarivo ka betsaka ireo olona no mijaly. Isan'ny victime mary Madame Lydia ao raha antsika ny antipriam-baovao. Eto Anosy Be dia Valera Betson mandany ary taregna tsy hita karaha mitsakaraka Zagnahary ary amonoana havana ny marigny resiny tsy marigny ndraiky vola. Ny sasany efa tsy matahotra toetry ndraiky mifankaratsy amin'ny namagna mikasika ny tany eto Anosy Be. Misy olo eto amintsika tsy mikarama isaka fanjava fa mivelogno amin'ny fandavosana tany ary efa misy réseau na tambazotra rango agny amin'ny fokotany mandalo amin'ny servisy maromaro ary sasany efa midomotratra fa manana raha iankinana agny Antananarivo. Mampalahelo nahazo Madamo Lydia tamin'ity tragnon'azy ity. Nandaniagna vola FM ary efa 10 taogno nitao tamin'ity tragno ity. Mety magnany anao hoe ino ny raha nandalo, gosy sa mantasaly sa cyclone. Tsy zegny ny raha nandalo fa ny poany osier na vadintany ny tragnony Madamo Lydia. Nefa tsy nampiomagny ny mialoha ary tafony fo no nadoso. Nametraka fagnontaniagna hoe nagnino ary tsy vatagna tragno jiaby no ravany. Iarahantsika mahita ny malegny amin'izao fotoagna izy. Fa kosa tragnona olona amin'ny tany fanjakana arivo mangataka amin'ilay raha mba hoe mba zahana ilay zon'olombelo. Zona mitory fa zon'olo mitory mba zafa tsy le mitory aby diso. Telabe tombo nao iny fanadiadina tany Anosy Be iny. Fa any amin'ny faritra loatra Mangory kosa dia nomen'ny be-paritry ny mponina sy ny raharaha sosialy any Ambatondrazaka fitaovam-pamokarana ireo mpikambana amin'ny fikambanam-behivavy fivemy. Tanjona tamin'izany moa ny ampivoarana fari-piainana reto. Tapabrana lasy no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ireo
mpamokarana ireo fanadihadiny Rakotomaro. Fitaovam-pamokarana entina mamokatra sakafo amatsiana ny toby iveloman'ireo fikambanan'ny vehivavy fivemy ary eo ihany koa ny sakafo entina amatsiana ny toby sekalinina natolotry ny tompon'andraikitra avy amin'ny foibe-parity mponina sy ny raharaha sosialy taty Fokotany Anjafy Reninanto ary amin'ny komuna rurale Nosianala ny 20 ny volana febroary lasa tao. Ao roa tongavana reto fitaoveto ary sehoteto koa ny vokatra efa azon'ireo fikambanam-behivavy dia ireto taramaso anaty gony ireto sy mananasy. Midika izany fa sy nalefalefa fahatany ireto fitaovana ireto avy hatrany dia mamokatra ny olona izay mitolorana azy. Ankoatra izany dia anisan'ny olana amin'ireto fikambanam-behivavy ireto ny tsy fananana tany ka tampiavana no nanolorany ireo ray aman-dreny eto an-tanàna ny taran'izy ireo ao ny fifanarahana mazava tsara. Ka kina raha Fokotany ity fa dia mitoka amin'ny tendany tokoa ny etaetan'izy reto ny mba handroso na vita tobim-pahasalamana fototra sekoly izay ahafahan'ny mpianatra mianatra fiaraha-miasa tamin'ny ady ra io. Teo ihany koa niezaka isan-karazany nataon'ny fokon'olona tamin'ny herim-pony madiodio. Tafarady tamin'ireto tompon'andraikitra avy amin'ny ONN sy avy amin'ny foibe-paritry ny mponina ireto ihany koa ny avy amin'ny vondrom-bahoaka paritra aty toerana ka nanararaotan'izy ireo nampahafantatra indrindra fa ny jugement supplétif izay atao tsy ho ela. Vao mikasika ny fanomezana izay ihany dia nahazo famatsim-bola tamin'ny fondation Tanimeva ny EPP any Ejeda any amin'ny faritra Atsimondrefany Nosiny. Tamin'ny alalan'ilay tetikasa edena moa no nahafahan'ireto mpianatry ny EPP Ejeda ireto nitsidika ny valan-javaboary ao Tsimanapetotsy. Nanampibetsaka ny fitiavany mpianatra ny zavaboary moa izany ary nahafantarany ihany koa ny asarobidiny ala arovana sy ireo biby arovana ao anatiny. Rela Matilda no nanao ny fanadihadiana. Tontolo maitso manodidina ny sekoly izany no tanjon'ny sekoly Michel Canon Ejeda nandritra ny fitsidian'izy ireo ny valan-javaboary ao Tsimanapetotsy commune Beheloka. Izany moa no nitanterahana dia tamin'ny alalan'ny tetikasa edena izay vatsiny ny fondation Tanimeva vola na ahafahana nanatanteraka ny fitsidiany. Natao izao fitsidiana izao mba ahafahan'ireo mpianatra mahafantatra ny tontolo manodidina azy ka anisan'izany ny ala sy ny zavaboary ao aminy. Misy 320 ireo mpianatra nanao izany fitsidiana izany niaraka tamin'ny mpanabe 3. Vonona ireo mpianatra ampita izany fikajiana ny tontolo iainana izany amin'ireo manodidina azy amin'ny mpiaramonina ihany koa hamboly azo manodidina ny sekoly sy ny toerany honenany. Iverinato anaty faritra Analamanga kosa isika. Taorian'ny olana nosy edrain'ny Fokotany ety Analamahitsy tapitanàna dia efa mizotra milamina amin'izao fotoana izao ny fandehan'ny raharaha ato anatin'ity Fokotany Analamahitsy ity. Mbola mampitaraina ny mponina any an-toerana nefa amin'izao fotoana izao ny fijaliana amin'ny tsy fampian'ny mpampondrano noho ny eo amin'ny tsy maharaka ny isam-ponina any an-toerana ny fisian'ireo ny isan'ny rano fisotro madio ary Sofabiola no mitady ny andinimbaovao. Ireo sekitara 12 mandravitra ny Fokotany Analamahitsy tanàna ato anatin'ny boriboritany fahadimy dia mbola ny enina amin'ireo ihany no manana ny pompon-drano izay marina fa ny roa dia azo vokatry ny fiarahana amin'ny UNICEF. Mitaraina noho izany ny mponina. Ny tenay dia afitaly pompo satria sahirana ny mponina. Faro manarakaraka an'izany ary misy fivoriam-be-pony zany izay atao dia tokony mba afaka miteny fa zavatra tsy misy fanakianana nke dia tsisy zavatra mandroso. Mangataka zany ny fitondrana mahitsy mba hijery hoe tsy anaramato inona marina ny zavatra misy Fokotany ity ohatra ny azadidijaja zany izay eto ary ny vaovao moa ny olana identity ity teo aloha teo. Nisy arivo any tsy maintsy naloha tamin'ny Fokotany izy. Niraisana momba ny popy ary resana ny président. Pas de femme.
le izy izy to zany fa mampiakarana ohatran'ny tsotra mahazo takatasy tany raha mahavita le 10 000 tsy mahazo zavatra ao an-tany zay tsy hoe tsy mandoa vola io zao nefa ny aiza le volanay tompo nefa tsisy vola tsony amin'ny fokotany de mpitondra vaovao mba ilainay na izany na tsy izany dia ezahana hatrany apianana ny asa izay fitandrazo ireo tanàna ato anatin'ny faritra Analamanga nandritra ny fianana tany amin'ny dimo votra be ny tanàna Araboa ny commune Ivrina fanoisambolana teo anivon'ny distrikana Ambohidratrimo ny alarobia fateo amin'ny 20 volana febroary lasa teo. Ao anatin'izany ny fananganana ny marché public sy ny makasika ny subvention avy amin'ny fanjakana akoatry ny fampitam-baovao avy amin'ireo commune sy ny CAA izay. No ampahafantarina tamin'ny fotoana ihany koa ny fijoroan'ny chambre des métiers aty amin'ny distrikana Ambohidratrimo ity sy ny fiarah-miasa amin'ny distrika amin'ny fametrahana ireo dokotera any amin'ireo fokotany tsy ahitana izany. Izay iarah-miasa amin'ny projet santé sud moa izy ity ka i Ramatokely dokotera Nur Ramaro Mandray no coordonnatrice mitantana izany eto Madagasikara. Ho any amin'ny faritra loatra mangory kosa isika. Amperimasa tanteraka amin'izao fotoana izao ny tetika asa Sekalinina any Ambatondrazaka tany amin'ny distrika Nanosy-Be Analiny ary dia tonga tany an-toerana ny mpandrindra ny ONN Andriamatora Andriakoto Odon ny fa 12 febroary hatramin'ny fa 20 ny volana febroary teo nanara-maso akaiky ny fizotry ny asany Sekalinina Aingo Rakotomaro. Maro amin'ireo vahoaka sahirana no voavonjy noho ny fisian'ny toby fampanjari-tsakafo izay sahany ny ONN miaraka amin'ireo toby Sekalinina. Misa 520 izy ireo aty amin'ny faritra loatra Mangoro ka ny 930 dia aty amin'ny distrika Nanosy-Be Anala avokoa izay mampisakafo ankizy sy renim-pianakaviana 100 ary tsy vitan'izany ihany fa mampianatra ihany koa anireo renim-pianakaviana tonga eto amin'ny toby mikasika indrindra ny vokatry ny tany izay azahoana sakafo misy otrikaina. Mangaso nandrahoana aloha dia narina rano nandrahoana rano dia masaka dia mitaminy tetehana dia teo nandrahoana manokana koa karoty masaka tamin'izay kely izy ihany zay vao mivoasana dia mitetehana dia nafangaro dia avy zany ampivony anazy zany dia mayonnaise dia koatr'izay zany zay nanao mananasy sy lafarinina foty sakafo nao dia ny famovelana dia firovana tafiditra anatin'ny rehetra daholo. Tombontsoa vatana ho an'ny reny sy ny zaza ny fisian'ny toby manampy azy ireo taraka izao ka antony mampientana ireo tompona andraikitra aty an-toerana amin'ny fiaraha-misalama. Misy fisafona indroa isam-bolana ataon'ny tompona andraikitra amin'ny foibe tahaka ny tombony izay manara-maso ny fizotry ny asa, ny fitantanana ara-bola soritana fa ity toby eto an-drano tapaka ity dia anisan'ny toby mendrika indrindra taty amin'ny faritany ny Toamasina. Fa nazahoana akony kosa ny fampiarabana tratry ny taona sy ny firarian-tsoa amin'ity 1.4 ity ho an'ny antoko malagasy tonga saina any amin'ny faritra Boeny. Tamin'izany moa no namariparitanizy ireo ny laminasa ho tanterahana amin'ity 1.4 ity. Vaovao tanterana namana Aja Delphin, Antonio Grinda ary Debalana. Efatra no novonoina onofokena amin'ny tampiavana tamin'ny fampiarabana tratry ny taona 1.4 totsay ny fikambanana MTS na malagasy tonga saina izay notronony ireo fikambanana ara-politika maromaro. Izao lanonana izao dia tafita tanteraka ao anatin'ny filamatra dia ny sotoavina 12 ao amin'ny sotoavina republikanina izay mitandro hatrany ny fihavanana ny vahoaka sy ny firenena ary ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Anazava amin'ny ny MTS majanga toa Kalomar Robin ny amin'izao lanonana izao. Zany malagasy tonga miazanga zay fanatana ny nofina amin'ny tampivanana dia amin'ny teny tekniky ny fihavanana. Araka izany dia vonina andray anjara amin'ireo ambaratonga mpifidianana rehetra izay misy eto amin'ny firenena ny MTS satria izay ny fanamby nataon'Andriamatoa Roland Ratsiraka tamin'ny fandalova teto amin'ny renivohitra Boeny. Tonga nanome voninahitra n'izao lanonana izao ny mpanolotsay ny ministra ny serasera Andriamatoa Barjona sy ireo Sojabe ary ny olo manan-kaja maro samihafa.
raha omby iray no vonoiny antoko MTS tany amin'ny faritra Boeny dia omby iray ihany koa no vonoiny Colmenine Madagasikara ho an'ny mponina any amin'ny distriktan'ny Benenitra homariky ny fifampiarabana no nahatratrarina ny asaramanitra iraika amin'ny 14 raha volonjanahary Marseliasy ho avimbandy Honoré. Tonga soamantsara eto amin'ny distriktan'ny Benenitra ireo fanampinana ahitana vary 10 taonina, fanafody famonoana haombary amina velarantany 30 hektara ary fitaovana fandrarana fanafody na pulvérisatera enina ary orinasa mainigny Madagasikara. Andriamatoa René, représentant résident orinasa no nanolotra izy ara-pomba ho an'ny distriktan'ny Benenitra. Nahazo vary tapo aby pokotany ny tsindrovina ireo mpampianatra si raha tranorenana mandritra ny sakorana teto amin'ny distriktan'ny Benenitra faraparany teo. Faly sy ravo ny vahoaka manoloana izao fanampina avy amin'ny orinasa Colmenine Madagasikara izao. Miandrandra fatratra ny orinasa Colmenine Madagasikara kosa ireo tanora eto Benenitra. Misy amin'ny tanora izay soloko teny etaona dia antenainay fa hitondra asa sy anafoana tsikelikely mazava ho azy amin'ny halatra sy ny filokana ary fototoka ity fahatongavan'ny Colmenine ity. Tsy voasambany moa no nanolotra fanampina ho an'ny vahoakany Benenitra toy izao ny orinasa Colmenine Madagasikara rehefa nanolotra menaka sy siramamy ho an'ireo mpona izy ireo tamin'ny taondasa. Tsy ho ela ihany koa dia hanombo fambolena zanaka oliva fokotany anaovany orana ny fitsinjovana ireo vahoaka any amin'ny Benenitra Keremo no nalokany ny orinasa Colmenine Madagasikara ireny ireny misy ihany koa nataony ho an'ny mpona amin'ny taona 2020 fampina soa olona mara ravo lomanary sy ireo avimany nanao ny vary 10 taona fanafody haombary rantany fandrarana fanafody na pulvérisatera ny ny lapany fatra atsimo andrefana fanampina amonjena ny vahoaka ny distriktan'ny Benenitra izay nianjadiany kere ny faraparany taona teo araka ny tatitra nataony lehibe ny distriktan'ny Benenitra tamin'ny tompon'andraikitry ny orinasa. Tsy ahivina fa ny orinasa Colmenine Madagasikara dia orinasa mpitrandraka arintany ao amin'ny fokotany Ambondrombe commune Benenitra district fa navitany dingany fikarona ny orinasa alina kokoa antsoa fiarasa amin'ny reraly ny orinasa tompon'andraikitra ihany koa fa ankoatra dia maso ireo mponina hambolena oliva ny fokotany Ambondrombe anaovany Anamaria ny orinasa